misaotranao jeso malalo tsatsizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Fahalmerabantsika tsirairay avy-indray tratra izao fotoana manokana ianarantsika ny ten'Andriamanitra izao ny lesona ho an'ny tanora zokiny amin'ity alahady ity fifaliana ao anay hatrany mizara ny ten'Andriamanitra ao antsika hiditra amin'ny lesona vaovao hatrany ihany koa isika ny riana dia hitondra vokatsoa sy ahafahanao mitombo fahalalana ao anatrehan'Andriamanitra ny lesona izay ratofintsika mandritra n'ity herinandro vaovao ity. Alohan'ny dirantsika ary ny amin'ny lesona anio dia hivavaka isika. Rainay malala tsara ny izan-danitra tolotra ianao ny dera ny laza ny atsa sy ny voninahitra satria mendrika an'izany tokoa ianao. Sotranao izay satria ianao no mitantana ny fiainanao, ianao no mihazona ny aina ihany koa ary ihany koa avy aminao ny famokina ny fananay rehetra. Angataka aminao izay mba mindra fo aminay ary koa anome androtsaka ny fahasoavanao aminay tsirairay avy. Tompo milanao izay mangataka ny fanatrehanao, mangataka ny fiasanao eo amin'ny fiainanay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe hery mahery farany eto an-tany. Hery mahery farany eto an-tany. Ny fahitana ny meny Jesosy an'i Jaona ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy dia mampiseho fiaraha-miombonantoka amin'ny fivavahana sy ny politika ary ny toe-karena amin'ny andro farany izay iray iny izy ireo mba andrahona ny vahoakan'Andriamanitra. Amin'ny fotoan-tsarotra ho avy dia hivondrona ny androm-panjakana isan-karazana hanerany vahoakan'Andriamanitra anaiky lembenana. Mampanantena ireo faminaniana fa ninona fanirehena, ninona ihany koa zavatra atao mety ho tafahoatra mihitsy dia mbola hanana tokon'olona tsy hivadika amin'ny foan'Andriamanitra mandritra an'izany vanim-potoana rehetra izany. Bibidia eo amin'ny Daniela sy ny Apokalipsy dia maneho ny firenena amin'izao tontolo izao. Ilay bibidia mitsangana avy amin'ny tany ao amin'ny Apokalipsy 7:12 dia maneho ny firenena matanjaka ara-kolontsaina sy ara-tafika farany eto amin'izao tontolo izao, ilay any firenena manana hery sy hery anaparitahana sy ampiatra ihany koa ny fandaran'asa ara-pivavahana maneran-tany amin'ny andro farany. Io bibidia io dia anisan'ny filaran'ny zavaboary ao amin'ny Daniela sy ny Apokalipsy izay samy maneho ny firenena samihafa. Ilay firenena asehon'ny bibidia avy amin'ny tany dia mitarika an'izao tontolo izao hiara hivory amin'ny fandaharam-potoana ara-pivavahana anankiray izay teraka fifandonana farany eo amin'ny tsara sy ny ratsy mialohan'ny fiverenan'i Jesosy. Ny ankamaroan'ny bibidia ao amin'ny Daniela sy ny Apokalipsy dia avy amin'ny ranomasina izay midika fa ireo firenena ireo dia mivoaka mifarotra be mponina sy miady mafy eran-tany. Mifanohitra amin'izany kosa fa mipoitra avy amin'ny tany ilay bibidia resin'ny Apokalipsy, resahan'ny Apokalipsy 7:12 io, raha safidrano ny olona sy ny firenena ary ny fiteny no asehon'ny famantarana ara-paminanena momba ny rano dia azontsika tsoahana fa nifanohatra amin'izany ny dikan'ny famantarana ara-paminanena momba ny tany, ny hevitra zany. Ampifandraisin'ny Baiboly amin'ny
ireny ny tany hevitra ny tontolo vaovao araka ny antson'ny Amerika Avaratra dia mangina sy ny lamina tany an'hevitra ara-bakiteny raha oharina amin'ny tany miady mafy amin'ny tontolon'ny fotoana taloha tao Eropa zany. Raha ny marina dia latsaky ny 100% ny ankamaroan'ny firenena any Eropa na any Azia na any Afrika ny salanisa amponina any Etazonia. Nipoitra ilay bibidia teto an-tany tamin'ny fotoana nahazahoan'ilay bibidia ratra nahafaty azy izay nitsanga tamin'ny taona 1798 rehefa nisambotra sy nanao sesy tanin'ny Papa Pius V ny Général Napoléon tany am-piandohany Etazonia tamin'ny fotoana io niakatra teo amin'ny fitondrana tany amin'ny faritra tsy voatanisa eto amin'izao tontolo izao. Tsy misy firenena matanjaka hafa amin'izao fotoana izao izay mahafeno fepetra ara-baiboly momba ny bibidia ao amin'ny 120. Fanao ny mpitory-teny amin'izao an'izao ny manome fanazavana isan-karazany momba ny fifehezana ara-toekarena sy fioara-pefy atao ny fitondram-panjakana ary ny fanjakana tsirairay sy mandidy voalaza amin'ny mariky ny faminanian'ny bibidia. Ireo fanazavan'ireo dia mazana ahitana fampitandremana mivaingana momba ny fanjakana tsy ara-pivavahana mifehy sy mametraka fotom-pisainana laika amin'ny olom-pirenena. Izany aza ny ankamaroan'ireo teorista ireo dia manala ny eo andalan-teny io amin'ny alalan'ny tsy firarahana ny andiny teo aloha. Tsy azontsika tsara zany ny mariky ny krisin'ny bibidia raha tsy ny dinina koa ireo fisehoan-javatra izay mitarika an'izao tontolo izao anaiky ilay bibidia amin'ny farany. Ny andiny teo aloha dia mamaritra hetsika ara-pivavahana lalina sy fifoazana sandoka izay mametraka ny dingana ho amin'ilay fitondrana jadona farany izay ny mariky ny bibidia dia ady ara-pivavahana izy io momba ny resaka fanompom-pivavahana. Dia ilaina kokoa ny noho ny hatramin'izay ny andinian'ny mpino an'ireo vaminanian'ireo am-bavaka andiniantsika an'izany ankehitriny ary amin'ny toe-tsaina manetsy tena amin'ny fampiasana ny soratra masina andikana ny tena ny fandraoa isika koa dia lasa ho tombatombana sy jamba amin'ny fandikatsika. Zany dia tokony hanosika atsika noho izany andinika ny tenin'Andriamanitra ahatsapa ihany koa fa efa amin'ny andro farany isika izao tokony mivonona ny amin'ny toetra, mivonona ny amin'ny zavatra rehetra tokony ho atao indrindra ny amin'ny fijoroana marina amin'ny fanaran'Andriamanitra. Izany lesona izany anie hanampy antsika tsirairay avy handinika sy tsy ho varim-bariana ny amin'izao fiainana izao. Vavaka isika raha ny mahalala tsara ny Zandantro mbola misaotra anao sainy amin'izany lesona nomenao anay noho izany. Mangataka aminao izay mba ampitoeranao mandrakariva ka ireny fatateran'ny faminanian'ireny hanosika anay handinika ny teninao sy hifikitra amin'ny fahamarinana avy aminao. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.